tapaka ny rehetrarehetra mpivory zany a, ny fangatana, fanemorana, ny fifidianana izay tokony atao amin'ny 9 Novambra noho ny hoe mbola betsaka ny zavatra tokony hifanarahany satria mbola ao anatin'ny fivoriana, ao anatin'ny savonivory, ao anatin'ny tsy filaminana mampatahotra ihany no mety fiatraikan'izany ao aoriana ao. Zahay mpanelanelana zay ary zahay mpanao ny fanakalozan-kevitra nisokatra ny varavaran'ny vivonany niza dia manatona dia raisina ary enona ka dia zay tonga dia raisinay enonay fa ny fanapahana hoe andalambe zany na tsy andalambe na hoe hetsika ava zay tsy manapaka an'izany ary tsy miditra amin'izany.